Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako tratra ity anio ity. Ny fahasoavan'ny Tompo mbola ahafahantsika mihaino eto indray ka dia voninahitra ho azy irery ihany. Efa tonga aty amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra tsika ary ny lesontsika farany dia teo amin'ilay resaka mikasika an'ilay hoe l'olona 420 izany izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Inona moa izany no ataondreo any an-danitra any? Fandraisantsika kely etany. Fa mbola hanozy lesona izay zany tsika mikasika izay zavatra manodidina ilay seza fiandrianan'Andriamanitra. Ivavaka tsika ary, ivavaka tsika. Tompo iray masina sy tsara indrindro, mankalaza anao zahay mideranao ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao zaray io, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Misaotra ray fa mbola nomenao fotoana izahay, mbola nomenao tombonandro izahay, ahafahanay miara-mianatra sy mandinika ny teninao eto. Ko dia mangataka aminao zaray io, mampianara anay ray, indray anenao ny teninao amin'ny alàna ny fanahinao masina. Fa vonikeno izay vahoakanao, sokafo ny fonay, sokafo ny sainay, hamantaranay ny sitraponao Andriamanitra. Ataovy am-ponay ray ny teninao ary ataovy ao an-tsainay ny. Dia aoka ny fanahinao ray hiasa amin'ny fahafenoana, ahatanteraka ny sitraponao. Mifona aminao ihany koa nefa izay ray ny amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Inona fahotana vitanay teo anatrehanao? Dia hifonanay aminao izany satria olombelona izay mety lavy ihany. Ary raha mbola mitoetra amin'ity tany ity izay dia mety mbola milavy ihany. Kanefa ny teninao manambara manao hoe lavy ny pito ny marina. Ary tsy misy marina fa tsy ianao irery ihany Jesosy Kristy Tompo. Izany ny mbola ivavahana isan'andro satria mahatsiaro tsy tanteraka izahay. Mamindrafo aminay Andriamanitra mamelany eloka irenao. Mifona aminao izay tompony amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Aoka ny Jesosy io ilay rahanao soa angatanay, hanadio isanasanay hatrany tampidokatra ny paladi. Hanafaka anay amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Ary eo karay ny fanahinao masina ny tantanay ho amin'ny marina rehetra ary ny marina hanafaka anay tsy ho andevo. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io, ankalazaina mandrakizay ny anaranao any. Dia mampianara anay raha io ny teninao amin'ny alàna ny fanahinao masina fa vonikeny izay vahoakanao. Dia pilatananao raha no metrana izay fotoananay izao, ka karay tsisy aromboka izay pilatananao any. Dia mitenena raha io fa vonikeny reto vahoakanao amin'ny alàna ny fanahinao masina. Amen. Tohizantsika raha ny lesony. Lesontsika moa araka ny teneniny iny zany dia hoe teo amin'ilay resaka hoe teo amin'ilay resaka hoe l'olona 420. Ka verenantsika vakina kely fotsiny ilay izy hoe teo alohan'ny seza fiandrianana zany ilay izy. Toko fahaefatra dia ny andininy fahaefatra. Apokalypsy toko fahaefatra ny andininy fahaefatra. Dia izao no voasoratra eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary manodidina ilay seza fiandrianana iray dia nisy seza fiandrianana 420 ary teo ambonin'ireo seza fiandrianana ireo dia nisy l'olona 420 nipetraka, nitafitafiana fotsy sady ny satroka satroboninahitra volamena. Izany hoe reto l'olona 420 rehetra izany dia mipetraka ihany koa tamin'ny seza fiandrianana 420. Nitafitafiana fotsy izy ireo ary nisy satroboninahitra teo amin'ny lohan'izy ireo zany. Ka io moa zany zavatra nresahantsika farany teo dia hoe iza moa ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana zany dia hoe l'olona zany ireo. Dia amin'ny mampipetraka izy eo ambony seza fiandrianana araka ny hitantsika tany amin'ilay Apokalypsy toko 20 dia ahoana ozy izy? Ireo izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ozy izy dia manao nomena fahefana hitsara. Nomena fahefana hitsara. Ka io nefa ilay tenin'ny Kristy manao hoe izay maharesy dia avelako hiaraka hipetraka amiko amin'ny seza fiandrianako tahaka ny nandreseko sy nipetrahako ihany koa teo amin'ny seza fiandrianana indray. Izany hoe mitsara miaraka amin'ny Kristy zany ireo l'olona 420 ireo.
Ary hitantsika sady zany amin'le olona 720 fa tandindon'ireo zany zay voavonjy zany le olona 720 reo satria zay maharesy no mipetraka izy no mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana zany ary miaraka mitsara amin'ny Kristy. Eo ihany koa le hoe zareo mipetraka ambony seza fiandrianana maneho inona ihany koa izy ireo satria mitsara zany izy. De hitantsika tsara fa tetỳ tany zany tany amin'ny testamenta taloha zany rehefa manota ny zanak'Israely na rehefa misy ady teo amin'ny zanak'Israely de iza no mitsara ny vahoaka na iza no mitondra ny fifonana ho an'ny vahoaka ihany koa natren'Andriamanitra de ny mpisorona be no manao an'izay na ny mpisorona zany mitondra an'izay eo natren'Andriamanitra. De eto nefa zany le lolo 720 de maka an'izay toerana zay hita tao amin'ny testamenta taloha zany inona zany le qualitén'reto inona zany no zavatra ataon'reto lolo 720 reto. Voalohany zany aloha de mitsara izy, faharoa manaraka an'izay ihany koa de manelanelana an'Andriamanitra sy ny olona ihany koa zany le lolo 720. De zay nefa ny hitantsika tany amin'le testamenta taloha zany hoe ny toerana zany na hoe ny rôle misy ny mpisorona be na ny mpisorona zany de zao hoe manelanelana amin'Andriamanitra sy ny olona ary izy ihany koa mitsara ny vahoaka zany raha misy manana ady teo amin'ny vahoaka de ireo ihany koa zany mpisorona zany no mitsara ny vahoaka ihany koa izany. Le lolo 720 ihany koa nefa de maneho an'iza zany araka le resantsika teo zany maneho an'le hoe le vahoakan'Andriamanitra zany zay mandresy tonga any amin'ny seza fiandrianana zany rahatra zay satria ho avy zany zay fotoana zay de hoe iza moa ireo mipetraka ambony seza fiandrianana ireo zany, iza moa ireo olona miakanjoakanjo fotsy tonga any an-danitra de hoe ireo le avy tamin'ny fahoriana lehibe hozy izy ary ny akanjo nosasany sy nofotsiny tamin'ny rahany zanak'ondry. Hitantsika eo amin'le akanjon'le lolo 720 zany inona ny akanjo nanaovan'izy ireo, akanjo fotsy ny akanjo nanaovan'izy ireo. De zay akanjo nefa maneho inona, maneho fandresena zany zay akanjo fotsy anaovan'izy ireo zay, maneho le fandresena hoe iza ireo miakanjo fotsy ireo de ireo le avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjo nosasany sy nofotsiny tamin'ny rahany zanak'ondry. De io moa fa nyresantsika kely tamin'ny farany mikasika li zany hoe tahaka ny mpisorona zany de zao inona ny ataon'ireo lolo 720 de hoe mampita ny vavakantsika eo anatrehan'Andriamanitra zany. Raha isika kely izy eo amin'le Apokalypsy 5 na hitantsika an'izy iny de ny 9 ahoana izy teo zay zany andraikitra izy ireo ihany koa zany asana mpisorona nefa zay zavatra zay. Apokalypsy 5 de ny 9 de ahoana izy ary rehefa nandray ny boky izy ny zava-manana efatra sy ny lolo 720 de ny ankohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry sady samy manana lokanga sy lovivolamena feno didikazo manitra izy. Averiko tsara. Ary rehefa nandray ny boky izy ny zava-manana efatra sy ny lolo 720 de ny ankohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry sady samy manana lokanga sy lovivolamena didikazo manitra izy de avavaka ataon'ny olona masina zany. Zany hoe nisy lovivolamena feno didikazo manitra izy de hoe nivavaka ny olona masina. Ny akohaka zany izy teo anatrehan'ny zanak'ondry teo anatrehan'ny Kristy de nanatitra n'iny fanatitra iny zany zay lovia feno didikazo manitra vavaka ny olona masina. Zany hoe manao asana mpisorona zany izy ireo any an-danitra any mitondra ny fivavatsika eo anatrehan'ny Kristy zany izy. Zay nefa ny asan'ny mpisorona teto tany de inona ny asan'ny mpisorona fa mitondra ny fivavakantsika eo anatrehan'Andriamanitra teo amin'ny tempolo. De any an-danitra zany ireto lolo 720 reto zany de maka toerana inona, maka toerana mpisorona ihany koa izy zany miaraka amin'ny Kristy zany. Kristy ny mpisorona be zany de izy zany miasa izy tehan'ny Kristy zany izy de mitondra ny fivavakantsika eo anatrehan'ny Kristy, miankohaka izy mitondra le vavaky ny olona masina. De hitantsika zany fa tamin'ny asan'ny mpisorona teto tany de rehefa naka an'izay toerana mpisorona zay jerentsika kely ny mikasika ny Zakaria ohatrany zany zay dadan'ny Jaona mpanao batisa. Efa nresantsika izy io na marantsika ny lesona farany iny de zao hoe rehefa tonga ny satria mantsy misy fizarana klasy zany ny mpisorona sy hoe mpisorona rainy foana de iny foana ny eo amin'ny miasa eo amin'ny tempolo na teo amin'ny tabernakely fa mizarazara ho klasy zareo zany. De rehefa tonga zany ny fotoana hoe ianao fiklasinao no voafidy androany manao fisoronana
teo amin'ny tempoly mivavaka ny vahoaka dia ny vahoaka miandro velany zany io manahoana valian'Andriamanitra ve mivavaka isa tsy dia torony Zakaria no nitondra ny fivavaky ny vahoaka teo amin'ny tempoly. Luka toko voalohany andininy vavalo ka hatramin'ny 10. Luka toko voalohany Luka toko voalohany akitsykely zay dia ny andininy 9 ka hatramin'ny 10. Ary no nanao raharam-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria araky ny fifandimbiasan'ny antokony araka ny fanao amin'ny fisoronana dia anjarany araka ny filokana ny hiditra ao amin'ny tempolon'ny tompo ka andory didika azo manitra. Andory didika azo manitra io le hitantsika teo hoe inona ny lovia teny an-tanan'ireto olona reto. Lovia volamena feno didika azo manitra dia vavaky ny olona masina. Tonga ny torin'ny Zakaria zany amin'ny asa fisoronana izay ataony dia inona ny zavatra ho ataony eo anatin'le tempoly dia ozy izy hoe araka ny fanao amin'ny fisoronana dia anjarany araka ny filokana ny hiditra ao amin'ny tempolon'ny tompo ka andory didika azo manitra. Zany hoe hitondra ny fivavaky ny olona eo anatrehan'Andriamanitra dia taizany vahoaka tamin'io ary ny vahoaka rehetra nitoetra teo ivelany mivavaka tamin'ny ora fandoronany didika azo manitra. Zany hoe niandra ny vahoaka zany satria izy mananatra ny vavaky ny vahoakan'Andriamanitra izay teo anatrehan'Andriamanitra. Zay moa ny amin'iny zany fa famitinana kely fa tsy dia hiditra lalantsika satria efa niresantsika tamin'ny farany ny ankapobeny zany mikasika an'izay zavatra zay. Ka eto zany zavatra resantsika dia maninona moa ny 420 zany nisan'izy ireo. Maninona tsy hoe anaky 5 na 9 na 8 na 10 na 12 na 20 fa maninona ny 420 nisan'izy ireo. Le isa 420 zany dia zao hoe symbolika zany izy io. Codé zany izy io. Zany hoe misy heviny zany le isa. Le isa 420 zany dia symbolika zany io isa 420. Ka le isa 420 zany dia nalaina tamin'ny isa 12 zany no nakanana azy io. Tamin'ny isa 12 no nakanana azy io. Ka le isa 12 dia zao hoe inona ny dikan'le isa 12 anatin'ny soratra masina satria tsika zany efa nianatra kody teto tamin'ny fampidirana ny bokin'ny Apokalypsy. Dia ny isa 12 ny dikan'ny isa 12 dia zao hoe isan'ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra na hoe nombre de l'alliance. Zany hoe isan'ny fifanekena zany amin'Andriamanitra sy ny olona na hoe isa fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona zany. Zay zany le isa 12. Ka mafifandraisan'Andriamanitra azy amin'ny olona zany na hoe fifaneken'Andriamanitra amin'ny olona dia ny isa 3 efa nianarantsika dia zao hoe nombre an'Andriamanitra izy io na isan'Andriamanitra. Dia ny isa 4 nombre de la terre na ihany koa hoe isan'ny olombelona satria ny olombelona no mipetraka eto amin'ity planeta tany ity zany. Ary le isa 4 fantatsika va amin'le resaka hoe 4 points cardinaux zany na hoe 4 coins de la terre. Zay moa ny ilazan'ny soratra masina anazy hoe na hoe ny vazatany 4 zany amin'ity teny gasy ihany koa zany azo ilazana anazy. Dia le isa 3 isan'Andriamanitra zany io zany ampitomboinao le isa 4 isan'olombelona. Dia mamizy 3 fois 4 manome 12 zany zay. Dia le nombre 12 io zany le hoe fifanekena amin'ny Andriamanitra sy ny olona na hoe fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra zany. Ka le isa 12 zany dia zao satria avy amin'io no nakana le no nahazona le isa 420 dia zao hoe teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely dia firy ny Israely 12 firy ny isan'ny Israely dia hoe 12 ny isan'ny Israely. Israely moa zany inona natonga hoe Israely zany fa i Jakoba zany izay mpanompon'Andriamanitra zany hoe taranaka Abrahama zany. I Abrahama niteraka ny Isaka nitseraka ny Jakoba dia Jakoba novan'Andriamanitra ny anarany nataony hoe Israely. Dia ny zanak'i Jakoba satria efa Israely ny anarany dia natsoina hoe zanak'Israely. Zay zany mahatonga le hoe zanak'Israely. Dia ny zanak'Israely nefa ny firy ny zanak'i Jakoba zany na hoe ny zanak'Israely 12 lahy ny zanany zany tenanana vavy tokana izy. Ka eo mantsy ny resaka hoe firazanana zany nataon'ny soratra masina dia avy amin'ny lehilahy ny firazanana. Dia
10 zany hoe zanak'Israely 12 nresahany eto zany hoe le vehivavy zany tsy natao tao anatin'izay firazanana zay fa avy amin'ny lany nanaovana le firazanana de hoe zanak'Israely 12. De tonga indray taty amin'ny andron' Jesosy Kristy de inona koa ny zavatra hitantsika rehefa nifidy mpianatra ihany koa Jesosy tsy nataony koa hoe 13 na 20 na ataoko 10 fa 12 any koa zany ny mpianatra Jesosy de ny apôstôly zany apôstôly 12 ka io zany mamen'le zany hoe mitovy zany ny hevitr'ireo zany le hoe 12 avy amin'ny zanak'Israely sy 12 avy amin'ny apôstôly satria nahoana reo zany ny mampifandray an'Andriamanitra amin'ny olona satria le hoe nombre de l'alliance hoy ny fitenenana na hoe fifanekena amin'Andriamanitra sy ny olona ka le isa 420 zany de zao avy amin'iza zany izy io zany hoe avy amin'ny zany hoe fifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany zany teo amin'ny zanak'Israely ary fifandraisan'Andriamanitra ihany koa amin'ny vahoakany amin'ny alalan'ny apôstôly ka misy zany no voavonjy avy eo amin'ny zanak'Israely misy ny voavonjy avy amin'izao tontolo zao tamin'ny apôstôly satria ny apôstôly tsy nitory ihany teo amin'ny Israely fa nitory ihany koa tamin'ny hafa firenena de zay zany ny tena mahazava-dehibe n'le hoe le isa 420 zany de zao hoe avy amin'le hoe isa 12 fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olombelona ka mamean'le 420 ary de zao zany hoe le fitambarany ilay zanak'Israely 12 zany sy ny apôstôly 12 zany hoe ny vahoaka novonjena tamin'ny zanak'Israely sy ny vahoaka novonjena amin'ny alalan'ny apôstôly zany de firy 12 ampina 12 manome firy zany zay manome 420 zany zay ka le 420 le isa 420 l'olona hitantsika any an-danitra zany de zao de symbolika zany io mameny mireprésente zany na maneho an'le olona reo vahoaka an'Andriamanitra zay voavonjy tonga eo amin'ny seza fiandrianana zany zay ny sara esehon'le l'olona 420 maneho an'le vahoaka an'Andriamanitra zay vonjena tonga eo amin'ny seza fiandrianana zany symbolika tsy na le isa 420 zay zany ny représentendreo ihany koa zany de jerentsika ihany koa fa hitantsika zay rehefa any amin'le Jerosalema vaovao de inona ny zavatra hitantsika any amin'ny Jerosalema vaovao hitantsika eo lay anaran'ny zanak'Israely 12 ary hitantsika eo ihany koa ny anaran'ny apôstôly 12 jerentsika kely ange eo amin'ny Apokalypsy toko faraky amin'ny 20 de ny andininy fa 12 Apokalypsy toko faraky amin'ny 20 de ny andininy fa 12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Apokalypsy toko faraky amin'ny 20 de ny andininy 12 de mikasika le Jerosalema vaovao zany io de ahoana izy ary manana manda lehibe sady avo sy vavahady 12 izy ary amin'ny vavahady dia misy anjely 12 ary misy anarana voasoratra eo dia ny anaran'ny firenena 12 amin'ny zanak'Israely eo antsinarany vavahady 3 eo varatra vavahady 3 eo atsimo vavahady 3 eo andrefany vavahady 3 ary ny mandany tanàna dia misy fanondrenana 12 ary misy anarana 12 eo de ny amin'ny apôstôly 12 ny zanak'ondry io nge de efa hitantsika sahady le izy iza no mipetraka ao amin'io Jerosalema vaovao iza no tafiditra ao ny vahoaka an'Andriamanitra no tafiditra eo de hitantsika eo sahady le mahasymbolika an'le izy zany eo amin'le varavarana 12 amin'le Jerosalema vaovao de ny anaran'iza no misoratra eo ny anaran'ny zanak'Israely 12 ny fanorenan'ny manda fanorenan'ny manda de inona ny anarana misy eo amin'ny fanorenan'ny manda iny de ny anaran'ny apôstôly 12 ny eo amin'ny fanorenan'ny manda de zay mihitsy le izy Andriamanitra nanao fifanekena tamin'ny zanak'Israely zay le hoe fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona
Andriamanitra koa nanao fanekena amin'ny olona rehetra manerana an'izao tontolo zao ho an'ireo izay nandray azy dia nomeny hoe ho tonga zanak'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny apôstôly, tamin'ny asan'ny apôstôly izay tonga amintsika amin'izao vanim-potoana zao. Fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona zany. Ka le isa 12 zany dia zao hoe inona zany le isa 12 satria arak'ilay tenintsika hoe fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona na fifanekena izay ataon'Andriamanitra amintsika olombelona dia zao hoe ny vahoaka voavonjy zany no resahana amin'io zany. Dia ny Israely au complet zany na hoe ny Israely rehetra, iza moa le Israely rehetra io? Tsy ny Israely ara-no foana no resahana eto fa ny Israely ara-panahy ihany koa. Dia ny Israely izay resahana eto zany dia ny Israely izay voalaza ny testamenta vaovao izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, sy ny Israely izay lazain'ny boky ny Apokalypsy. Dia iza ireo Israely lazain'ny Apokalypsy ireo? Dia io le tenenina ilay sisa ireo. Ireo le mitandrina ny didin'Andriamanitra sy maninona sy manana ny filazana an'i Jesosy. Ireo zany le sisa, le Israely resahana io zany, le sisa io resahana io zany. Dia ireo le tena zanak'Andriamanitra zany. Zay zany mikasika an'iny. Inona ihany koa nefa no hitantsika zany mikasika le resaka hoe isa 4:20. Dia raha mijery sika satria tsika ny zavatra nyresantsika teo dia hoe maneo an'ilay mpisorona teto an-tany ireo olona 4:20 izay hitantsika teo amin'ny seza fiandrianana. Ary tamin'ny fisoronana teto an-tany dia inona ihany koa ny zavatra hitantsika teo? Ny zavatra hitantsika tamin'ny fisoronana teto an-tany dia zao hoe ny mpisorona dia nozaraina kilasy 4:20 ihany koa ny mpisorona zany teto an-tany. Zany hoe tena misy fandraisany mihitsy zany le teto an-tany sy ny any an-danitra zany. Misy fandraisany mihitsy zany le teto an-tany sy tany an-danitra. Dia jerentsika kely angela izy ao amin'ny tantara voalohany toko 4:20. Any amin'ny tantara ndretsika zany eto aloha zany. Tantara voalohany toko 4:20. Tantara voalohany toko 4:20 dia ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 15 no vakitsika kely. Jereo tsara ny zarana ny mpisorona teto an-tany zany. Andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 15. Dia ahoana ozy izy? Ary ny amin'ny taranaki Arona, izao no nizarana azy ho antokony. Ny zanak'alahin'ny Arona dia Nadaba sy Abiu sy Eleazara ary Itamara. Ary Nadaba sy Abiu dia maty talohandrainy sady samy tsy nanan-janaka koa dia Eleazara sy Tamara no nanao ny fisoronana. Ary Davida sy Sadoka isan'ny taranaki Eleazara sy Ahimeleka isaky taranaki Tamara dia nizara azy araky ny antokony sy ny fanompoany avy. Ary ny lohany tamin'ireo dia tamin'ny taranaki Eleazara no maromaro kokoa noho ny tamin'ny taranaki Tamara ka dia nozarahany iny toy izao izy. Tamin'ny taranaki Eleazara dia 900 no lohan'ny fianakaviana. Ary amin'ny taranaki Itamara dia 8 kosa ny lohan'ny fianakaviana. Ary samy nozarazaraina tamin'ny filokana avokoa izy rehetra fa samy mpifehy masina dia mpifehy ho an'Andriamanitra avokoa na avy tamin'ny taranaki Eleazara na avy amin'ny taranaki Tamara. Samy nozaranazarana tamin'ny filokana avokoa izy rehetra hozy izy fa samy mpifehy masina dia mpifehy amin'Andriamanitra avokoa. Mpifehy amin'Andriamanitra avokoa zany hoe nomena fahefana zany izy hifehy araka an'Andriamanitra satria mpifehy an'Andriamanitra izy. Zareo no lehibe teo amin'ny Israely. Avy amin'iza zany avy amin'iza aloha zany le fisoronana. Zanak'Israely zany dia ao amin'ny zanak'Israely misy lehilahy anankiray antsoina hoe Levy ny anarany. Dia ny taranaki Levy no atao hoe Levita zany. Dia ao amin'ny taranaki Levy io zany na amin'ilay Levita reo zany dia amin'ny taranaki Levy zany dia misy Iarona zany zanaki Levy ihany koa zany. Dia Iarona nefa zany zay rahalahin'ny Mosesy. Mosesy koa zany ny Levita ihany koa zany Mosesy. Dia Iarona nefany nofidian'Andriamanitra manokana izy anao ny fisoronana mihoatra amin'ireo rahalahiny zany. Zany hoe izy zany miandraikitra ny fisoronan'Andriamanitra. Izy zany ny atao hoe sacrificateur. Izy ny mpisorona zany. Ny taranaki Arona zany no mpisorona sy mpisorona be teo amin'ny tempoly na teo amin'ny tabernakely. Fa ny ambin'ireo zany
satria taranakilevy koa ny rahalahiny aroana levita ny antsonana azy ireo zany. De ireo levita reo zany reo indray zany miasiste any mpisorona na manohana an'ireo mpisorona zany, manampy azy eo amin'ny tempolo. Manana andraikitra ihany koa zany izy ireo eo amin'ny tempolo, misy raharaha ataony koa eo amin'ny tempolo zany, karazana raharaha maro samihafa. Fa ny taranaka aroana zany de reo zany ny asan'ireo de zao hoe manao fisoronana fotsiny ny asany eo zany. Leo le fifandraisan'ny le fisoronana zany de zao hoe le asa mampifandray n'Andriamanitra amin'ny olona amin'ny alalan'ny fanatitra zay atao, na fanatitra hoaniny io, na fanatitra hodorany io, na amin'ny resaka hoe fafolo-karena io, ny amin'ny resaka hoe le didikazomanitra io, ny amin'ny fanaovam-panavotana io. Zany zany anjaran'ny mpisorona daholo manao an'izany. Fa ny resaka levita indray zany teo amin'ny tempolo ny asan'ny levita de zao hoe ao ny mpiandry varavarana, ao ny mpihira, ao ny musicien. Zany ny asan'ny levita ihany koa zany tao. De eto zany zavatra hitantsika de zao hoe nozaraina zany satria nananjanaka efatra zany iaroana. De ny anankiroa tamin'ireo zanan'ireo maty, fa ny anankiroa zany maty ny anankiroa ary tsy nananjanaka. Ny anankiroa nefany nananjanaka maro, de ireo zany no ny andraikitra any fisoronana. Ka ny zanaky Eleazara ozy izy de nisy 9 zany, ny 9 lahy, ary ny zanaky Itamara de nisy 8 lahy zany. De izy ireo zany no nizaraina maninona? Ny andraikitra ny fisoronana teo amin'ny tempolo. 9 ampiana 8 manome ny fitra zay, manome 420 zay. Zay no mahatonga l'izy hoe ny fisoronana de nozaraina klasy 420 teo amin'ny tempolo zany, na teo amin'ny tabernakely. De hitantsika eo daholo izy daholo moa zany izy ireo, fa tsy hotonontsika eo fa tenentsika fotsiny voalohany sy ny 420 no resahantsika eto. Eo amin'ny 17 zao izy miteny le voalohany de izy hoe ny loka voalohany dia azony Zoariba, de ny faharoany Anjedaja ozy izy. De aty amin'ny 9 izy miresaka le 420. Ny 720 de Delaya, ny 420 Animazia. Zany hoe 420 nisan'izy ireo zany ny andraikitra zay asa fisoronana zay teo amin'ny zanak'Israely. De araka le tenentsika eo zareo zany no maninona? Amin'ny teny frantsay moa zany manao hoe intermédiaire zany amin'Andriamanitra sy ny olona, na ihany koa hoe mpanelanelana zany amin'Andriamanitra sy ny olona. De fantatsika efa misy klasy 420 izy ireo zany. Amin'izay klasy 420 zay nefa zay de misy iny manana président izy zany, na hoe manana chef zay klasy zay. De zay chef zay nefany inona ny antsonany zay ao amin'ny soratra masina? Raha miresaka anao hoe chef zany teo amin'ny zanak'Israely zany, teo amin'ny klasy ny mpisorona zany, de io zany ny antsona raha ataontsika hoe amin'ny langage biblika zany, ny ara-baiboly ny ilazana azy, de io le antsona hoe ancien zany. Le chef reo zany ny antsona hoe ancien zany, lehibe n'le klasy ny tsirairay avy reo. De hitantsika ihany koa zany taty amin'ny testamenta vaovao, rehefa nisy ny fiangonan'Andriamanitra, de iza no mitondra ny fiangonan'Andriamanitra? De ny ancien no mitondra ny fiangonan'Andriamanitra. Ireo zany antsoina hoe chef zany, ancien mitondra ny fiangonan'Andriamanitra, satria ireo zany ny ampiandreketan'Andriamanitra ihany koa mitondra ny fiangonany aty amin'ny testamenta vaovao izany. De ohatran'ireo mpisoronareo zany, ohatran'ireo pretrareo zany, de tsika moa ny resaka levita zany tao, de ny levita ihany koa fantatsika tsara araka ny resahana teo hoe ny mpisorona zany tamin'ny voalohany, ny mpisorona de zao hoe mitondra ny vavaky ny olona masina, mitondra ny vavaky ny vahoakan'Andriamanitra izy eo anatrehan'Andriamanitra. Manao fisoronana ho an'ny vahoaka izy eo anatrehan'Andriamanitra. Raha manota ny zanak'Israely de izy no mitondra ny fifonina io anatrehan'Andriamanitra. Raha manatitra fanatitra ny zanak'Israely de izy mitondra ny fanatitra io anatrehan'Andriamanitra. De izay le hoe fanelanelanana ataon'ny mpisorona eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny levita kosa, ireo rahalahin'ny zanak-Aronareo zany, ny levita zany hoe tamin'ny ny rahalahin'ireo zany de zao hoe ny levita kosa de zao manana andraikitra koa izy eo amin'ny tempoly. Ary ohatran'ny mpisorona de nozaraina ihany koa izy ireo ho klasy. De firy ny klasy ny levita ihany koa zany miasa eo amin'ny tempoly na teo amin'ny tabernakely?
420 ihany koa zany ny klasy ny levita teo amin'ny tempolo. Inona ny andraikitra izy ireo? Mankalaza an'Andriamanitra ao amin'ny tempolo izy, mideran'Andriamanitra izy, manana andraikitra ihany koa izy eo amin'ny tempolo. Dia jerentsika kely angely izy araka le hitantsika hoe inona ny andraikitra ireo zany eo ny levita teo amin'ny tempolo, fa andraikitra anankiray izay ataon'izy ireo no tena miinteresse antsika zany sy zavatra tena hitariana ny saintsika. Satria ny zavatra hitantsika teo amin'ny tempolo, teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, dia inona no nataon'ireo olona 420 ireo teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra? Satria araka le niresantsika teo dia zao hoe symbolika zany io zavatra hitantsika eo amin'ny tempolo io zany, maneho an'le vahoaka an'Andriamanitra zany, ary maneho ihany koa ilay aolo zany, maneho ihany koa ilay fivavahana zany izay natao tetỳ tany zany. Dia raha tany an-danitra zany ny hitantsika hoe le l'olona 420 maneho an'le mpisorona izay mitondra ny fivavavantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tsy izay ihany no nataon'izy ireo tany an-danitra. Fa inona koa ny ataon'izy ireo? Dia raisitsika kely atao amin'ny Apokalypsy, raisitsika kely amin'ny Apokalypsy dia eo ny ahitantsika hoe inona koa no ataon'izy ireo. Apokalypsy 5:5. Apokalypsy 5:5. Dia zao ny zavatra resahany eto, verenantsika vakina le izy. Inona koa ny ataon'ireo zany? Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananana 4 sy ny lolona 420 dia niankohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry, sady samy manana lokanga sy lovivolamena feno didikazo-manitra izy. Zany hoe tsy didikazo-manitra ihany ny teny an-tanany, fa inona ny teny an-tanany koa? Nisy lokanga ihany koa teny an-tanany. Inona io lokanga io? Zany lokanga zany ange hoentina mideran'Andriamanitra zany. Amin'ny teny frantsay harpa moa no ilazany anazy io. Lokanga zany hoentina mideran'Andriamanitra. Aiza nefa no nahitantsika an'izany lokanga zany koa teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely? Ireo levita izay manao fivavahana ao an'Andriamanitra isan'andro eo amin'ny tempolo no mampiasa an'izany lokanga zany, satria mampiasa zava-maneno mideran'Andriamanitra teo amin'ny tempolo. Mihira mideran'Andriamanitra sy maminany teo amin'ny tempolo. Dia ny levita no maminany sy mitendry lokanga amin'ny alalan'hira izay nataony eo anatrehan'Andriamanitra eo amin'ny tempolo tao amin'ny tany amin'ny testamenta taloha zany. Dia jerentsika kely mikasika an'izay zavatra zay eo amin'ny jerentsika kely aloha le izy jerentsika zany aloha le hoe levita zany 420 ny klasiny, dia ho jerentsika le resaka hoe mitendry zava-maneno izy eo amin'le tantara voalohany 520 miresaka anazy io. Tantara voalohany 520 na hitantsika le klasin'ny levita zany hoe 420 koa ny hitan'izy ireo zany. Fakitsika kely mikasika an'izay tantara voalohany 520 dia ny andininy 4. Dia araka le hitantsika teo hoe mankalaza an'Andriamanitra ny ataon'izy ireo eo anatrehan'Andriamanitra izany. Dia zao ny voasoratra eto amin'ny andininy 4. Ary ny levita sasany notendren'i Davida ho mpanao fanompoam-pivavahana, zay izy le ho mpanao fanompoam-pivavahana, zay zany ny asan'ny andraikitry ny levita ihany koa amin'ny tempolo, ho mpanao fanompoam-pivavahana, zany hoe manao culte eo anatrehan'Andriamanitra zany. Ho mpanao fanompoam-pivavahana eo anatrehan'ny fiaran'i Jehova mba hankalaza sy hisaotra ary hideran'i Jehova Andriamanitry ny Israely. Inona ny ataony zareo eo anatrehan'ny eo amin'ny tempolo zany, eo anolohan'ny fiaran'i Jehova, mba hankalaza sy hisaotra ary hideran'i Jehova Andriamanitry ny Israely. Zay zany le andraikitry levita. Inona ny ataon'ireto olona 420 reto anatrehan'Andriamanitra? Manao fanompoam-pivavahana izy. Inona ny zavatra hitantsika teo? Rehefa teo anatrehan'ny zanak'ondry izy dia niankohaka ireo olona 420 reo. Manompo ange zany, mivavaka zany, dia manatitra le lovivolamena feno didikazo-manitra, dia mitondra manana lokanga eny an-tanany, manao fanompoam-pivavahana. Zany hoe eo amin'ny tempolo eny an-danitra zany io sary eseho io zany. Dia eto zany ny zavatra hitantsika ihany koa ny levita zany dia zao hoe manao fanompoam-pivavahana eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa izy zany tamin'ny tempolo
tany amin'ny testamenta taloha sy tany amin'ny taberna kely izany. De hitantsika izy ato ao amin'le toko fahadimy amby roapolo ndratsika, tantara voalohany toko fahadimy amby roapolo de ny andininy voalohany, de hitantsika eo am'izay le izy zany. Vakitsika toko fahadimy amby roapolo de ny andininy voalohany, tantara voalohany. Ary nitaranaka Asafa sy Emana ary Jedotona, zany hoe ireo zany levita zay natokana ao amin'ny fanompo-pivavahana io zany. Ary nitaranaka Asafa sy Emana ary Jedotona dia natokany Davida sy ireo komandany miaramila ho amin'ny fanompona mba aminany amin'ny lokanga sy ny valia ary ny kipantsona, mba aminany amin'ny lokanga sy ny valia ary ny kipantsona, ary izao no isan'ny mpanao araka ny fanompony avy izy. Inona zany ny ataon'ireo amin'ny fanompona? Aminany amin'ny lokanga, zany hoe ianao zany raha rehefa mananatra hira io zany ianao maminany ke ianao zany rehefa mananatra fiderana ao an'Andriamanitra io, rehefa mananatra hira ao an'Andriamanitra maminany zany ianao. Ka rehefa mananatra n'iny hira iny zany izy eo anatrehan'Andriamanitra araka le teneniny teo zany hoe amin'ny fanompona mba aminany amin'ny lokanga sy ny valia ary ny kipantsona, amin'ny zava-maneno zany. Inona ny nampiasainy teo? Nampiasa inona anarany izy teo? Nampiasa lokanga izy nampiasa valia izy nampiasa kipantsona izy. Zay zany ny zavatra nampiasaina zany amin'ny teny frantsay. Moa inona nilazany anazy io zany moa hoe harpa, lutte, cymbale, zany hoe misy domboka-ponga zany, kipantsona domboka-ponga zany le kipantsona. Ka eo mantsy ny zavatra misy zany mba mahavariana kely ihany izy ty hoe misy zany ny fiangonana, tsy hanona fiangonana fa fantatsika tsara raha anatin'izany fiangonana zany tsika, de tsy mba mampiasa an'izany kipantsona zany, domboka-ponga ny ampiangonana, na mampiasa hoe zava-maneno zany hoe isan-karazana, fa ohatra hoe orga be fotsiny orga no ampiasana ny ampiangonana. De rehefa mihira ao ampiangonana ianao de miala tsiny amin'le fitenenana. Sanatriny zany manisy fa ndraindray mety testa nge-tsika fa zany le zava-misy, tsy sanatry io za manana amin'le izy fa ohatran'ireny olona miandry faty reny. Satria nahoana? Rehefa miandry faty ianao de zay ianao mahino asa manadino ae ripiaino vavaka. Jereo zany le hira manao ohatr' zany. Ohatrany malazy izy le kipantsona miderana reny re manao fivavahana, fanompo-pivavahana eo anatrehan'Andriamanitra, domboka-ponga, mampiasa lokanga, mampiasa valia, zany hoe ampiasaina ny zava-maneno zany. Fa tsy hoe rehefa any amin'izao tontolo zao ianao vao mampiasa zava-maneno hiderana an'Andriamanitra. Amin'izao tontolo zao ampiasaina daholo zao rehetra zao, de tena mahita fiany mihitsy ny olona, tena midera mifaly. Fa ao amin'Andriamanitra ianao de ohatran'ny olona malahelo, mampanahelo be le hira. De raha misy fiangonana indray mampiasa an'izany zava-maneno zany, de ozy indray le fiangonana sasany sekta zany, de mampanahelo. Fa inona ny nampiasaina teo amin'ny tempoly hikalazana an'Andriamanitra sy amin'anina? Inona ny nampiasainy reto any koa tany an-danitra tany? De ahoana tsika amin'izany? De ahoana tsika amin'izany zavatra zany? De nozaraina zany ny klasin'izy ireo zany, nozaraina zany izy ireo hoe araka le teneny teo amin'le farany teo amin'le toko fahadimy amby roapolo andininy voalohany manao hoe ary izao no isan'ny mpanao araka ny fanompony avy. De iza daholo ireo zany? De taranaka Asafa sy taranaka Jedotona ary taranaka Emana zany no nandraindraikitra anazy ireo. Nisan'izy ireo ihany koa zany de zao 420 nisan'izy ireo. De resahantsika le voalohany sy ny faharoa fotsiny resahantsika de ny 720 sy ny 420. Andininy fasivy, inona ny resahany eo? Iza ny voalohany amin'izy ireo zany? Andininy fasivy. De ahoana izy izy? Ary ny loka voalohany de azony Josefa avy amin'ny taranaka Asafa, ny faharoa ny Gedalia, izy mba amin'ny ralahany sy ny zanany de 12 izy. De aty amin'ny andininy faraka amin'ny 30 tsika. De inona zavatra tenenio andininy faraka amin'ny 30? Ny andininy faraka amin'ny 30. Ny 420 any Roma amin'ny Tiezera, izy mba amin'ny zanany sy ny ralahany de 12. Ny 420 any Roma amin'ny Tiezera, izy mba amin'ny zanany sy ny ralahany
dia 12. Zany hoe ny zarazaraina ihany koa zany ho klasy 420 ko zany ity klasy ny levita ity zany. Dia jereo inge izy atao amin'ny 5 inona ny ataon'izy ireo natrehan'Andriamanitra? Jereo tsara. 520 dia zao no teneniny ato. Ianaran'i Jesosy. Ireo rehetra ireo no feny rainy tamin'ny hira natao tao an-tranon'i Jehova, tamin'ny kipantsona sy ny valia sy ny lokanga, anaovana fanompona ao an-tranon'Andriamanitra. Iasafa-tsy jedotaona ary amana dia nofehezin'ny mpanjaka. Zany hoe ireo rehetra ireo dia nofehezin'ny rainy zany. Fa ny rain'izy ireo kosa fehezin'ny mpanjaka. Inona nefa nataon'ireo zanaky ny zanaky Asafa sy ny zanaky Jedotaona sy zanaky Emana reo dia araka ny teneniny teo hoe nanao ny hira tao an-tranon'i Jehova tamin'ny kipantsona sy ny valia sy ny lokanga, anaovana fanompona ho an'Andriamanitra hozy izy. Anaovana fanompona ho an'Andriamanitra. Taiza nanaovana azy io? Ao an-tranon'i Jehova no nanaovana anazy io. Misy milaza, misy tena mavita hoe tsy azo anaovana an'izany ao an-tranon'i Jehova, fa ao an-tranon'i Jehova manao hoe mangina hony. Dia misy an'izay zay manao hoe mangina, mangina. Ain'le fiangonana tsara angamba zay hira zay. Vaony ianao tsy hampasaky pantsona ao an-tranon'i Jehova ianao ko tsy hampasaky pantsona. Taiza ny taranaky Jedotaona nanao an'izany, tao an-tranon'i Jehova izy nanao an'izany. Nampiasaky pantsona doboka aponga. Ampiasaina daholo ireo fitaovana omen'Andriamanitra hiderahana azy ireo. Fa tsy hoe rehefa any amin'izao tontolo izao ihany dia tena raikitra hoe tena mba mifaly. Fa ao amin'Andriamanitra koa tena mba mankafihany mihitsy ianao, tenao mihitsy ianao mankafihany. Dia rao Jehova, Davida nge ka nandihy teo anatrehan'i Jehova. Aiza ianao? Tena mba mifaly ianao anatrehan'i Jehova fa ahoana ary zany? 512 koa. Inona ny zavatra teneniny hoe isan'andro zany dia eo anatrehan'i Jehova dia manao an'io le klasy zany mizarazara. Dia isan'andro zany tsy tapaka io fanompom-pivavahana io izay ataon'ireo levita ireo eo anatrehan'Andriamanitra. 7:30 jerentsika 512. 512 tantara voalohany ihany tsika. Dia ny 7:30. Dia ahoana ny teneniny eo amin'ny 7:30. Ary Asafa sy ny ralahany dia navelan'i Davida teo anoloan'ny fiaran'ny fanaiken'i Jehova, anao fanompom-pivavahana ao mandrakariva araka ny rarahany tokony atao isan'andro. Zany hoe ny taranak'izy ireo zany navela tao ao amin'ny tranon'i Jehova, teo anoloan'ny fiaran'i Jehova ozy izy, anao fanompom-pivavahana ao mandrakariva araka ny raraha tokony atao isan'andro. Mandrakariva zany io. Tsy tapaka zany zay fanompona an'Andriamanitra zay, mankalaza an'Andriamanitra. Dia mba miteny amintsika ihany koa, tsika ve rehefa lahady ihany na rehefa sabotsy ihany hoe sabata, zay ihany ve tsika vao mba mankalaza an'Andriamanitra? Sa rehefa amin'ny fiainantsika andavanandro koa tsika mba mankalaza an'Andriamanitra ve tsika? Mba ataontsika ve zany zavatra zany? Fa za miteny amintsika fa ny mpanompon'Andriamanitra dia mankalaza an'Andriamanitra isan'andro ihany koa. Maraina, atoandro, harivo, mankalaza an'Andriamanitra, omeo voninahitra Andriamanitra isan'andro. Jereo inona nataon'i Daniela, jerentsika kely Daniela toko aty amin'ny Daniela aty tsika. Jerentsika kely zay. Daniela toko 9 izy iny raha tsy diso. Daniela toko 9. Dia vakitsika ny 10. Inona ny zavatra hitantsika eo amin'ny 10. Dia zao ny voasoratra ny anaran'i Jesosy. Daniela toko 9 dia ny 10 io teo. Vakitsika ny 10:12 fa tsy mitovy le dika tenintsika ato zany. 10:12 dia zao ny teniny. No ny fantatry Daniela fa efa voaison'iny didy dia nakao an-tranony izy. Ary ny varavarankelin'ny tranony ambony na nandrify an'i Jerosalema dia nivoa. Koa intelo isan'andro no nandoalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanitra izy, satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Intelo isan'andro no nandoalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanitra izy, satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Dia amin'ny teny frantsay zao ny ilazany azy. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu
et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Zany hoe tsy vitany hoe nandoalika sy mivavaka zany izy, ohatra ny ataony reto levita sy mpisorona amin'ny tenimpolo reto, fa mankalaza an'Andriamanitra ihany koa izy intelo isan'andro, maraina, atoandro, hariva. Zany hoe fiderana an'Andriamanitra io zany, ohatra n'le ataon'le levita ao amin'ny tempolo na teo amin'ny tabernakely dia zao mankalaza an'Andriamanitra ihany koa. Mivavaka maraina io tsy mivavaka fotsiny Andriamanitra teto dia vita dia lasa ianao mandeha mangata-pitahiana fotsiny ianao. Fa mba mandray ny tenin'Andriamanitra ve ianao rehefa mifoha maraina iny, mba mandray tenin'Andriamanitra ve ianao? Ianao misakafo intelo isan'andro, maminana petit déjeuner ianao na mihinana vary sosoa maraina iny ianao miaraka amin'ny kitoza maraina iny, na mihinana mofo gasy ramanonaka ianao, na mihinana croissant chocolat ianao, pain au chocolat. Rehefa mihinana an'izay zany ianao maraina dia mifanahanao koa mba mihinana zany, mivavaka ianao no maraina dia mba mandinika ny tenin'Andriamanitra koa ianao maraina, mba mandray an'izay, mba misakafo koa ny fanahanao zany. Fa ny Daniel ange teneniny eto intelo isan'andro izy no mivavaka, miankohaka, mankalaza an'Andriamanitra. Io zany tsy adino zany io, le fankalazana an'Andriamanitra io. Dia zay ny zavatra nataony reto levita reto teo amin'ny tempoly ihany koa izany. Dia zay moa zany no mikasika an'izy iny zany, ary araka ny hitantsika teo dia hoe nozaraina 420 ihany koa zany ny klasin'ny levita ihany koa izany. Zavatra hita nefa dia zao, inona ny sary asehon'izay zavatra zay? Satria araka ny resantsika teo dia hoe ilay olona 420 any an-danitra dia zao maneho an'le vahoaka an'Andriamanitra le olona 420 satria symbolika le izy. Maneho le asa fisoronana le olona 420. Maneho ny asa fanimpom-pivavahana ataon'ny levita le olona 420. Inona ny ataon'izy ireo? Mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra, zany hoe manao fanimpom-pivavahana zany izy ireo. Manatitra vavaka eo anatrehan'Andriamanitra izy, mideran'Andriamanitra izy ireo. Ka amin'ny alalan'reto olona reto zany dia zao ny zavatra ataon'izy ireo zany eo anatrehan'Andriamanitra dia zao hoe manao fanimpom-pivavahana zany eo anatrehan'Andriamanitra ny ataon'izy ireo ao an-danitra. Zay zany ny sary asehon'le olona 420 ireo zany. Manao fanimpom-pivavahana ho an'Andriamanitra eo anatrehan'ny seza fiandrianana zany izy ireo. Ka zay zavatra eritreretintsika ty-tany zany amin'ny fanimpom-pivavahana zay ataontsika ty-tany, tsika mbola mirevirevy, ohatry ny ahoana re zany fanimpom-pivavahana any an-danitra zany, dia mba manao tsika araka izay voasoratra zany. Fa io zavatra ataontsika araka le voasoratra io kaiky tandindon'le any an-danitra ange hoe. Amin'izao fotoana izao nge mbola mitsolopolopo ny masontsika, mbola tsy tena hitantsika daholo fa menantsika en partie fotsiny, menantsika hoe tia keletsy dia tia keletsy, dia mba raisitsika aloha izay homenantsika zany. Fa rehefa tonga antsika tena hitantsika amin'ny tena hoe amin'ny tena fivelarana zay zavatra, ary rehefa tena hitanao zay tena wow, c'est énorme, enjany zany, enjany zany. Ka amin'izao fotoana izao zany tsika raha asian'Andriamanitra mankalaza azy, zany hoe miantisipe zany tsika le fideranan'Andriamanitra ho avy ratsy izay, zany hoe fa mialosa ady zany tsika. Aliko ny zavatra ho avy zany zao zavatra ataontsika zao zany. Hoe rehefa manao fanimpom-pivavahana zany tsika tadidio fa any an-danitra any tsika dia mbola ho anao an'izay. Ka zay ny tena problème be amin'le fiangonana amin'izao fotoana zao misy atsika. Inona ny zavatra nataon'le olona 420 teo amin'le toko 5 amin'ny Apokalypsy 9:9. Rehefa nahita le zanak'ondry izy nandray ny boky dia zao niankohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Verenantsika kely le Apokalypsy toko 5:9. Apokalypsy toko 5:9. Zay ny zavatra nitranga teo. Raisitsika kely izy io zany. Apokalypsy toko 5:9 dia zao ny zavatra voasoratra eto. Manao hoe ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-manan'aina efatra sy ny olona 420 dia niankohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry. Sady samy manana lokanga sy lokovilamena finodidika azy manitra izy dia nivavaka ataon'ny olona masina zany. Fa olona izy ny olona 420 dia niankohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry. Niankohaka, zany miankohaka zany tena miankohaka amin'ny tany. Ohatran'ireny hitanao tsika niazo ampitaina zany dia ohatrantsika le mahita le musulman amin'ny télé reny.
efa miankohaka iny zareo rehefa manany milameka na rehefa mivavaka de miankohaka fa miankohaka ohatr'izay zany ianao rehefa manompo an'Andriamanitra miankohaka reo olona 420 reo nefa fantatsika tsara fa inona ny ataon'izy ireo tany any an-danitra manao fanompo-pivavahana eo anatrehan'Andriamanitra izy miankohaka izy eo anatrehan'Andriamanitra midera izy eo anatrehan'Andriamanitra ka itsika zany izay tsy miankohaka ao amin'ny fiangonana ity mipetraka amin'ny banc tsara tarehy na fauteuil tsara tarehy eo fa tsy mba miankohaka atsika fa ny zavatra ataontsika ohatrany hoe atao zay mba azahoana confort indray zany any am-piangonana mba mahazo confort mba tena mba manana fauteuil tsara zany na mipetraka ambony banc ianao zany ny sasa moly akanjo efa somary teritery iny ahoana koa mbola iakofana amin'ity zavatra ity tra mbola miodikodina kely iny fa ianao zany rehefa mivavaka amin'Andriamanitra dia miankohaka zany ianao manome voninahitra an'Andriamanitra satria tsy mendrika atsika mpanota atsika dia miankohaka betsaka no milaza nefa raha miankohaka ny sekta ny manao an'izany dia tsy maninona ny fanompona an'Andriamanitra zany atao voan'ny sekta fa tsy maninona fa nareo zany tsy manompo an'Andriamanitra zany raha zay zany ny ataonareo fa raha hanompo an'Andriamanitra dia tena ataovy amin'ilay tena izy satria ny zavatra andresantsika teo ny zao hoe tandindona angely tandindony zavatra ho avy angely ny fanompo-pivavahana ataontsika eto tany dia aseho atsika en fait aseho atsika ny zavatra misy any an-danitra any hoe zao ny fanompo-pivavahana ho an'Andriamanitra miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra dia ahoana rentsika ny tsy ankohaka eo anatrehan'Andriamanitra raha tena te hanompo an'Andriamanitra dia miankofa ianao anatrehan'Andriamanitra dia eo koa ny teny hoe alleluia dia any sekta zany fa zany tena atsika fa reo lolo 420 voalaza atsika eo manao alleluia koa reo toko 720 jerentsika kely Apokalypsy toko 720 raisitsika Apokalypsy toko 720 no raisitsika dia vakitsika ny 14 ahoana ozy izy Apokalypsy toko 720 dia ny 14 dia inona voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy ary ny lolona 420 sy ny zava-manan'aina 4 dia niankohaka nivavaka tamin'Andriamanitra izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ka manao hoe amen manao hoe alleluia tsy zany mitena zany zany voasoratra eo averiko tsara ary ny lolona 420 sy ny zava-manan'aina 4 dia niankohaka nivavaka tamin'Andriamanitra izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ka nanao hoe amen alleluia zany nataon'ireo teo anoloan'ny seza fiandrianana nanao hoe amen alleluia izany zavatra zany efa tandindony ny zavatra ho ataontsika rehefa tonga any an-danitra isika ka raha tonga any an-danitra ary tsika raha zao anao dia efa tsy mahay an'izany alleluia zany ahoana moa ny anaovanao an'izany ngamoany tsy ny sekta manao an'izany tonga any an-danitra ianao ary sekta daholo nga rety miaraka amikreto zany tsy tafiditra any ianao kenao raha mbola manana an'izany avinavim-panahy zany hoe ary sekta daholo anga isory zay avinavina zay zay nge le tamin'lesontsika tao alodiki raha manao hoe mahiratra anao dia jamby ianao dia tsy afaka ny eloko dia tsy afaka zany ny eloko fa maneke anao hoe mpanota fa zay ny tenan'Andriamanitra hoe miankohaka tsika dia miankohaka zany manetry tena dia ny tenan'Andriamanitra hoe alleluia dia manao alleluia zany ianao fa ny vahoaka an'Andriamanitra tonga any an-danitra dia manao alleluia koa jereo nge amin'ny 1 amin'ny toko 720 eo inona ny teneny eo amin'ny 1 rehefa afaka zany dia nareo ohatra ny feon'ny vahoaka betsaka tany an-danitra nanao hoe alleluia ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery ho an'Andriamanitsika dia vakitsika koa ny 17 dia niteny fanondroana ireo hoe alleluia ary nisetroky ny tanàna dia niakatra mandrakizay inona ny nataon'ireo feon'ny vahoaka betsaka tany an-danitra nanao hoe alleluia dia niteny fanondroana izy ny 17 manao hoe alleluia tsy ny sekta ny manao an'izany fideran'Andriamanitra zany fankalazan'Andriamanitra zany miankohaka ianao manome voninahitra an'Andriamanitra
dia araka ilay tenenina teo ny fanompo-pivavahana dia tady io tsara io atorony baiboly atsika io hoe zao ny fanompoana an'Andriamanitra teo amin'ny testamenta taloha dia izay efa tanteraka taty amin'ny testamenta vaovao dia tandindony fanompo-pivavahana any an-danitra ny zavatra nisy teto tany ary izay mihitsy ange ny tenenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ahoana izy Andriamanitra mantsy an'i Mosesy Exodosy 5:5 Exodosy 5:5 dia ny 5. Exodosy 5:5 dia ny 4. Zany hoe rehefa nanao ny tabernakely teto tany Mosesy zany dia ahoana moa ny ahafahan'i Mosesy hoe azahanao tabernakely dia ho ataoko ohatr'izao ty mba ahafahako manompo an'Andriamanitra. Ça marche pas comme ça, tsy ohatr' izany ny fandehan'io zavatra io. Tsy ohatr' izany. Fa tsika tsy maintsy mandeha foana araka izay tenen'Andriamanitra antsika hoe zao no ataonareo. Zay foana, araka ny voasoratra, zao no voasoratra, zao no ataonareo. Fa tsy atao fatana izy ity. Hoe zao no tiako hanompoana an'Andriamanitra, anoatra ny Kaina sy Abela eo ianao. Izay nge nataon'ny Kaina sy Abela ny anankiray hoe nanaraka ny baiko an'Andriamanitra hoe zao no entinao hanompoana an'Andriamanitra amin'ny fanaritra izay ateriny. Ny anankiray ty mba tiako ataon'Andriamanitra. Fa nga nankasitran'Andriamanitra ny Kaina. Satria izy araka an'Andriamanitra ihany io. Misy ilay amin'ilay fiangonana evangelika amin'izao reny any États-Unis dia ao am-piangonana araka rehefa niraisana ity dia mitanjaka daholo ny ray am-piangonana. Fa nga zany tenen'Andriamanitra rehefa mivavaka amiko ianareo dia mitanjary daholo am-piangonana. Ina n'Andriamanitra rehefa hitsofoka ao amin'izany fiangonana izany. Dia eto amin'ilay andininy 5 izy dia inona ny teneniny 5:20 andininy 5 dia izy zao ny tenen'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ary tandremo mba ataonao araka ny endriny izay naseho taminao tao tendrombohitra izy. Ary tandremo zany hoe asian'Andriamanitra tandremana mihitsy zany ny fanamboaran'ilay izy hoe zao no ataonao raha manao ny tempoly ianao ho afanompoana an'Andriamanitra. Ary tandremo mba ataonao araka ny endriny izay naseho taminao tany tendrombohitra. Zany hoe araka ny modely izay naseho anao tany tendrombohitra. Dia rehefa vita le tempoly dia inona ny tenen'Andriamanitra anazy aty amin'ny Hébreu 9:5. Hébreu 9:5 dia zao ny teneniny ataony koa raha isika kely vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy dia zao ny voasoratra ato ny tenen'ny apôstôly Paoly. Hébreu 9:5 dia ireo manao fanompo-pivavahana eo amin'ny tempoly zany dia ireo manao fanompo-pivavahana amin'izay endriky ny aloko ny zavatra any an-danitra tahaka ny nataon'Andriamanitra, tahaka ny natoron'Andriamanitra ny Mosesy rehefa hanao ny tabernakely izy. Fa hoy izy tandremo mba ataonao araka ny endrika izay naseho taminao tao tendrombohitra ny zavatra rehetra. Dia ireo manao fanompo-pivavahana amin'izay endriky sy aloko ny zavatra any an-danitra. Ireo izay manao fanompo-pivavahana amin'izay endriky sy aloko ny zavatra any an-danitra. Tsy atao fatana ange izy ity. Amin'ny endriky sy ny aloko ny zavatra any an-danitra. Inona zao ny zavatra hitantsika any an-danitra eto? Manao fanompo-pivavahana reto. Miankohaka izy eo anatrehan'Andriamanitra. Mideran'Andriamanitra izy. Mananatra fiderana aleloia ho an'Andriamanitra. Aiza ianao amin'izany? Aiza le endriky ny zavatra any an-danitra? Izy ianao zay tsy ambany lalàna fa mba fahasoavana e. Misy zavatra anaiky tenena aloha tsy teny fa mahampimenge le izy. Zay ny azo ilazana anazy. Sao dia misy miteny indray manao kopy io. Aloha dia afody vava ho ny fitenena. Zay ny mikasika an'iny lesontsika iny tamin'ny teny ity. Tapitra amin'ny fotoanantsika. Soratsika ny tompo ny zavatra rehetra. Fa rehefa hanao ihany dia ataovy le tena izy. Zay zany ny azoko ambara eto. Tizantsika manaraka indray lesony vavaka tsika sodran'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Mankalaza anao zay ray mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra fa noho ny fahasoavanao no nafahanay niara-nianatra sy nandinika ny teninao teto tamin'ny teny ity. Tsy tamin'ny hery Andriamanitra no nantanjaka fa tamin'ny fitarian'ny fanahinao rery ihany. Ka dia ianao no ankalazaina Andriamanitra, ianao no omena voninahitra. Halleluia! Halleluia! Dia raina anie ilay mpanjaka ny mpanjaka hatramin'izao komandrak'izay.
mana masinana irainy amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana. Halleloia, amen. Metsika voninahitra amin'ny tompo. Halleloia, soratsika zindavatra rehetra. Zay indray fotoanantsika tamin'ity an'ity. Ambava homana mpo mieritreritra amin'ny manaraka indray. Babay daholo tsika rehetra. Okay.